Faly miarabantsika tsy avindray tratra izao maraina ny atalata izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomena izao fotoana manokana izao indray ahafahantsika mandray ny teniny ary raisitsika ho fifaliana ao an-trany mandrakarivo izany. Hoendirantsika ny amin'ny fiambenana an'io dia hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo tolotrainao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola zava-dehibe tokoa ny mbola ahafahanay mandray anao amin'ity anio ity. Misaotra indrindra reo izay manome zavatsoanay. Vao mitenena reo fa voninkenanao izahay. Amin'anaran'i Jesosy. Amen. Teny mofonenantsika androany dia manao hoe fotoana fizatoetra ny fo. Ray amin'ny Korinthiana 7:12 manao hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izao toetra ny tenanareo. Amen. Ny fampiasan'ny olona anankiray io herin'ny men'Andriamanitra azy no hamaritra amin'ny maha olona azy amin'ny fotoana hanompon'ny hafa no anakekezan'ny olona indrindra an'Andriamanitra. Izay matoky amin'ireo toetra ambony men'Andriamanitra azy dia hitady ny ahasambatra ny namany amin'izao fiainana izao no sady hanampy azy ireo ihany koa hahazo ny valisoany amin'ilay fiainana ho avy. Takena amin'ny olona ny tiavany an'Andriamanitra ambony zavatra rehetra, amin'ny heriny sy ny sainy ary ny tanjany rehetra. Ary asaina amin'ity ny namany tahaka ny tenany koa izy. Tsy ho vitany izany raha tsy mandahan-tena izy. Ny mandahan-tena dia midika hoe mifehy ny saina rehefa mitady hanjaka ny filan-dratsy. Manohitra ny fakapana hitsikera sy hanao teny faninina ny hafa ihany koa ary maneho faharetana amin'ny zaza anankiray izay votsa. Mijora mitany adidina dia tsy manao an'izany aza ny hafa ary mandraindraikitra amin'ny toerana sy ny fotoana rehetra tokony hanaovana an'izany. Tsy mitady dera, tsy mitady tombotsoa fa noho ny amin'ny tompo izay nanome asa ataon'ny mpanaraka azy tsirairay am-patokiana izay tsy azo zongozonina. Ny mandahan-tena dia miasa ampaharetana sy ampifaliana mba hahasoan'ny hafa. Na dia mety tsy azahoana sitraka aza ny ezaka atao, move ny fivavahana ny fiambenana eo alohan'ny vavanao, move ny fonao mihevitra sy mangoraka an'ireo izay mila fanampiana, ka tsy hainao amin'ny fonao marina ve ny hatakatra bebe kokoa ny sitrapon'Andriamanitra mba hahafahanao maneho ny fahazavana amin'ny hafa ary miteno amin'ny fahasoavana ve ianao, maneho fahamendrena kristianina ve ny fitondran-tenanao. Tsarova ve fa mila miambina sy mivavaka tsy miato ianao. Na mbola mijery an'i Kristy ianao dia voaharo, fa tadidi miloza lehibe kosa ianao raha vao mitoky amin'ny tenanao. Izany no hametrahantsika mandrakariva ny momba antsika rehetra. Ampelantanan'Andriamanitra ka nandeha zavatra kely bitika aza, eo kane izany no hitoritsika fahatokiana feno ny fanarahana aminy. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao indrindra ireo ny amin'ny teninao izay niraisinay anio. Mamelany elokay mamindrafo aminay ampianaro izay atoky anao hatramin'ny zavatra kely indrindra fa ny zavatra lehibe ary mba ho tanteraka aminay tsirairay avy ihany koa izay voalaza teo anio. Anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.